ny zanana ataotsaka teniteny mihitsy ny tsara iny afahantsika mijery fa dia misy tokoa ny olona no manao ny ainy tsy ho zavatra afahana mijery ny tombontsoa iombonany be sy ny maro izay no makasika an'iny tamin'ny ministéran'ny mponina ary ny BNGRC anoana tanteraka ny asa fanoloana ireo trandrao. Niza endrika kely indray larenao kely amin'izao nahazo trano fonenana vaovao izy ireo raha toa trano vita amin'ny sase no nipetrahan'ireo mponina teo aloha ary nahazo tanty izy ireo amin'izao. Miaro izy ireo amin'ny fotoana fahavaratra tahaka izao ity tanty ity satria dia afaka matory ampilaminana izy ireo ny alina na avy azany orana satria tsy mitehitsony ny trano. Tombony zany le tsy mitete zany sady mba le tsaratsara zany le teo misy tombony tsara mihitsy izy le teo izy aloha zany isaka ny fotoam-pahavaratra dia sahirana foana ty satria am'le izy io iva dia toerana koa tsy dia azo hoe araky leotr'izay. Fianakaviana zato eto larenao kely no nahazo ireto tanty vaovao ireto ndraiky mbe efapolo no napetraka androany izay mamena azy ireo zato. Tonga teny toerana ny tanoran'ny HVM nanolotra izany sy nametaka izany araky ny fanapana tenainy ny filoham-pirenena izy Rajonary Mampianina. Ty fidina tanora HVM eto fahaklarenao kely ity zany toy amin'ny asa izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoakan'ny larenao kely izay hoe hanomezana tanty miisa zato ho an'reto mponeto larenao kely reto dia mijery izay androany manara-maso mijery hoe nanahoana le izy vita ve le zavatra dia izay rahantsika mahita zao fa mipetraka daholo ny tanty rehetra eto ary mbola misy ny tsy voapetraka izay efa ireo andalaka mitahana anazy ireo. Olona sokajiana no tena sahirana ireo mipetraka eny larenao kely ary mangataka izy ireo nitohizan'ny fanampiana indrindra fa niresaka sakafo raha ny nambaran'izy ireo hatrany.